fiatrehana ny fifidianana mila manaja toromarika ny rehetra. Fifidianana député candidat 17 noho ny laviny seni. Fikambana amin'ny mpivarotra Andravoahangy manohitra ny SNGD. Sabotsy 17 ny volana aprily taona 2024 ankafaliana tompo-kilasy tompoko vavy no arahana aminao ato anatin'izao fampalalam-baovao eto amin'ny MBS izao. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ara-dalana aminay hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia ny lafim-baovao ny politika hatrany no niboatsika ny fampalalam-baovao. Mazava ny afatra nataony filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina ny filoha Matroka Ravalomanana Androany, ny firaisan-kina sy fifampatokisan rehetra no azona fiainana mirindra sy ahafahana manavitra ny firenena. Mbola tsy vita ny tolona ary miandrandra fiara-miasa sy fanarahana toromarika avy amin'ny rehetra ny famaranana izany, indrindra amin'ny alalan'ny fifidianana solombam-bahoaka izay ahafahana mahazo ny maro anisa eny anivon'ny antemeram-pirenena. Fa ny adiadiana sy tati-baovao ataony ando miaratiana sy mbola afa-tsara. Manana tanjona goavana ny vovonana firaisan-kina dia ny azona maro anisa eny amin'ny antemeram-pirenena anavotana ny malagasy. Profo izany fa mbola tsy tratra ny tanjony ary mitaky firaisan-kina avy amin'ny rehetra. Tombotsoany maro anisa no tandrovana hoy ny filoha mpiara-mitantana ity vovonana ity Ravalomanana Marika. Azadino zay mbola tsy vita ny tolona fa mbola mitsaikaiky ny olona, mbola mijaly. Ka ny tanjona kendrentsika dia ny rahantsika miasa rehetra zay ny tanjona aloha. Mirahina tsara daholo tsika rehetra mba natanterantsika le tanjona kendrena na le objectiva dia ny azahoantsika maro anisa eny anivon'ny antemeram-pirenena. Fa tsy hoe maro anisa fotsiny fa mba maro anisa amin'ny olona vanina hozy izy teo ny ray aman-dreny. Eniko tsara mihitsy, fantako, hitako ny disadisa misy eto. Fa tsy anjaranao, tsy anjarako no mitsara. Aoka tsy tsara mba tsy ho tsaraina. Fa zao koa nefany, ny olona tena malala ny fahalemena, ny olona malala ny fahalemena ka mipetraka amin'ny fotorotoro ikenin'Andriamanitra. Dia samy matsapy zany nareo. Fa raha nisy tsy nety na tamin'ireo kandidat tonga eto dia okare mba tena ho fantatra mazava tsara. Fa misy sasany milaza hoe tsy miady nefa kobay kelika ihany teny kiasa. Noho izany zany tonga eto ilaza aminareo an'izany ary matoa mandray fanapahan-kevitra. Izany tompon'andraikitra voalohany mahafantatra. Mahatoky anareo dia atoko isy tsara ny teniteneniko sy ny zavatra petrako. Tsy hananao foana mihitsy na kely ara satria fantatra. Fa tsy tombontsoan'olo tokana dia daviko fa tombontsoan'olona rehetra izay mikaikaiky mafy amin'izao fotoana izao. Antoko velona sy matanjaka ny antoko-tiako i Madagasikara izay mpikambana feno anatin'ny vovonana firaisan-kina. Ambony izany rehetra izany ny fahaizany antoko sy ireo mpikatroka ao aminy manaraka ny fitsipika. Entitra ny filoha Ravalomanana nanome toromarika ireo mpilatsaka vidiana rehetra. Mazava ny lalana raha ny firaisan-kina ny rehetra no jerena ka ilazana fa tsy mananjo tsy ho lany ny kandida avy amin'ny firaisan-kina. Satria ny antoko-tiako Madagasikara dia toko manaraka tsara ny disiplinina. Manaraka tsara fitsipifehezana ary napetraka tena ho atoko. Kiajy mandrakariva ny sotoavana malagasy manaja ny fiainana kristianina ary mahafantatra tsara fa ny olombelona dia tempolin'Andriamanitra ka tandremo tsara ny tenanareo fitondran-tena tandremo. Zava-dehibe zay zavatra resavako aminareo zay. Noho izany ny fanantenana ataon'ny voaka apetraka voaka aminareo indrindra voakana Tsimondrano dia betsaka. Mahatoky izy, mino izy fa tena anao araka izay azo atao ianareo mba hisolo vava azy. Tsy manana noho izany ianareo reo manoloana ny didy lehibe izay miandry anareo sy ny fanantenana ny voaka malagasy indrindra fa ny eto Tsimondrano dia tsy manana zoa tsy ho lany ianareo. Tsy manana zoa tsy ho lany solombavam-bahoaka vanina eto Tsimondrano ianareo. Paikady azona ny fandresena ny fampivondronana ny hery anatin'ny firaisan-kina.
tsy vitany teny feteny fotsiny izany fa mila mametraka ny fifampatokisana ny rehetra ampivoarana ny fiainam-bahoaka. Ny firaisan-kina no ahafahana mampivondrona ny herin'ny antoko rehetra mba entina manohitra izao fitondrano izao ka tsy ampitsaikaiky ny vahoaka intsony ary rosoana any amin'ny tanjona napetraka hatramin'izay dia ny fahazahoana zany fiainana toy ny fiainam-bahoaka any amin'ny tany mandroso rehetra zany mba ho foana sy tsy isy tsoy zany fahantrany zany raha ny lalana namboarina mahay-an'izany dadavaly mataronareo raha niady angolokolo ny tenenina tsika nanao an'izany voalohany indrindra ary amin'ny fomba fahaizana ny tatana ny resahana tsy adinotsika zany atsika ny tatana ny ka matokio nareo anahy aoko sika ifampatoky zany zavatra lehibe tena mino ary tena faly mahitanareo tonga maro be toy izao hitanjona irasantsika hoe aminareo a dia tena ny ampivoatra ny fiainana eto Madagasikara. Nampafantarana teto ihany koa ny section na ny sampany firaisan-kina misy ireo mpikambany antoko politika 5 mivondrona anatin'ny firaisan-kina lehibe raha teo ny fampivondronana ny hery. Anangana section isika zany section atsangatsika zany a dia ivondronan'ireo le vondrona politika 5 dia fa vity zay fivondrina izay a dia misy procès verbal hopetraka any amin'ny district ho ara-dalàna ara-panjakana amin'ny mantoko matanjaka ny tim dia andraikiny ny mitarika andraikiny mampiseho fietsika montina mendrika mahay amin'ny matoko matanjaka ny tim dia andraikiny ihany koa no miantso ny olona rehetra mandamina sy mandrindra ary manao izay ampandanana an'ilay firaisan-kina matanjaka isika amin'ny lafin'ny olona tsy voavidy vola isika zay dia tena marina tsy voavidy vola zany tokotina fa hitaiza sy hanao araka zay azo atao izahay mba hatonga nyreto antokonay reto reo mpikambandreo a tena atahotra an'Andriamanitra tsy tsara velatsy filaza ny tena misy tokoa noho izany a reto voaka marobe mijery ana reto mijery atsika reto dia tena miandrandra fiovana miandry manana fanetanana goavana be tsy manana zo tsy ho lany mihitsy reo kandidatsika nytononona teo reo sika atao ny atoko ty moa i aminareo a dia irahina hiasa hiaraka ary indrindrindrindra anangana firenena vanina saza ny voaka malagasy. Mila maneho ohatra tsara eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny mpitarika rehetra anjaka ny fifampitokisana sy ny fiombonana. Ilaina ny firaisan-kina sy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitarika sy mpikambana rehetra mba ahafahana mandresy lahatra ny vahoaka. Ahoana moa nany aresy lahatra vahoaka na ohatra ka tsika ara tsy mifampatoky tsika ara mizarazara tsy maintsy zahantsika zay za zao mahita mihitsy faly a tena faly a mahita ny sasany a zay nanazava sy nilaza tamiko sy naresy lahatra président zao re dozamantsara za no miteny benona reo anahy tonga izy zao faly misaotanareo makasitraka anareo tena makasitraka satria tena olona mahalala tokoa zany hoe fifampatokisana zany ianareo tsy hitondra ny vahoaka malagasy any amin'ny lalana tsy izy misy ohatr'izao ary tsy amela ny vahoaka malagasy hijanona amin'izao mahita ary miaina anaty fasahirana natanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy misy afaky nilaza fa miadana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fampianarana tsy zarizary ny lalana potika mitombo ny tany tsy fandrim-pahalemana sy ny tsy anasa marary ny sosialim-bahoaka tokony samy anao ny ezaka anatin'ny firaisan-kina ny rehetra ampandany ny kandida ny firaisan-kina anoherana sy amaranana izao fitondrana tsy mandeha amin'ny laon'izao ny firaisan-kina raha teo no ahafana mampivondrina ny herin'ireo antoko rehetra hakana ny fahefana. Fa natolotra sy naseho tamin'ny fomba ofisialy androany ny lisitry ny kandida solombavam-bahoaka misalotra ny anarany vovonana firaisan-kina ao amin'ny distrika Antsimondrano. Mila olona vonona sy vanona ny firenena hialana amin'izao fahampitehana sy tsy miteraka fiadanana ho an'ny malagasy maro anisy izao.
manana didy sy andraikitra goavana amin'izany ireo kandida irotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka. Mafeny ny fepetra ao amin'izany ny kandida ny firaisan-kina raha ny fanamafisan'izy ireo dia mitaky ny fiara-miasa sy ny fiara-mientan'ny olom-pirenena rehetra. Ando miaratiana sy mbola avatsara trano no mitatitra izay vaovao izay. Miaina anaty tontolo maizina lavitry ny hazavana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Misy eo lany ireo loza amina tambo rehetra tsy mitondra fiadanana ho an'ny ambanilanitra. Mazava ny afatra avy amin'ny mpitandrina nitondra ny tenin'Andriamanitra nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida ny firaisan-kina ao amin'ny distrika na Tsimdrano fa mila solombavam-bahoaka vonona ary vanona ny malagasy manoloan'izao fahalovana maro eto amin'ny firenena izao. Firy isika ny mahatsiaro fa tena miadana amin'izao fotoana izao. Tena milamina ny fiainantsika, tsy misy domika. Matsapan'izany ve isika? Tanteraka ve ny hiram-pirenena izay manao hoe iadana sy eo finaritra sambatra tokoa zahay. Mba eritreretikena ange zao hoe ao amin'ny baiboly manontolo, ao amin'ny baiboly manontolo hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsia dia miverina impito amby 700 miteny hoe loza. Fa ny fiadanana kosa fiadanana dia 700 miverina. Iza betsaka ny loza amina tambo no betsaka. Soiany fa tonga eto reto vahoaka be dehibe reto olona re zany, olona mivavaka, olona manana ny etaeta-bony, manana ny fanariny sy ny fikasany mba hizoran'ny fiainam-pirenena ara-dalàna. Vahoaka mangetaeta fiadanana, mangetaeta filaminana, mangetaeta fiarahamonina vanona mba isin'ny olona vanona mba hitondra sy andamina ny fiainam-pirenena manomboka hatramin'izao, mba tsy hitombilavila ny valim-pifidianana fa ho feny fahamarinana ny fitantanan'izany fifidianana izany, dia mba hivoaka tanteraka ao izay olona vonona sy olona vanona fa mba hiala kosa izay tsy vanona. Voangirary Manarivo no lisitra voalohany ao anatin'ny vovonana firaisan-kina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao Tsimdrano ka hisalotra ny anaran'ny firaisan-kina. Nanamafy ny fahavononana ho amin'ny fanatrarana ny tanjony dia ny fanavotam-pirenena sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ny tenany. Tsy vita ny vava na olo-tokana izany fa mitaky firaisan-kina avy amin'ny rehetra hoy ny fanamafisany. Ny tenanay koa dia vonona sa ary olom-banona tsy andrarak'ilombe-andoha fa hitondra avo ny salotra firaisan-kina izay hoentinay satria firaisan-kina no hoe olom-banona vonona iady ho an'ny tombotsoam-pirenena, ho an'ny tombotsoam-bahoaka olombelona ihany izay mandintany mety solafaka, milolanitra mety lena fa izao le tombotsoa iombonana, le tombotsoam-pirenena no ka ho badinitsika mba azontsika hibata fandresena. Azahoany ny vahoaka na Tsimdrano mahazo an'izany hoe député vanona izany. Firaisan-kina no hery ary dia alahoery tsy ho voavidy vola isika, tsy voavidy vola, tsy voavidy vola, tsy voavidy vola. Lisitra faharoa Irado Raparahoelina. Mazava ny toromarika tsy azo omeny ireo mpambotry ny firenena intsony ny fitantanana. Mila olona sasy vonona ny vahoaka. Mahazo mahatoky ianao fa sady vanona ny vonona. Anefa teto mahazo mahatoky ianao fa amabe ny tanàna Perinasa satria 12 taona zay ny teto ary mbola eto dia ijery manokana ny be ny tanàna ary ijery manokana ny fifandraisany be ny tanàna sy ny député. Marina fa eo ny sénateur Pia nefa to Pia
miaia fotsiny efa nomena anareo ny 5 taona mikrosofahana amin'ny firenena mimanatra ny vahoaka misahirana amin'ny firenena tsy misy deuxième essai zany dobona tsy mety amin'izany intsony. naseho ariana-pahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy ampitatafika ireo lisitra ao anatin'ny vondrona firaisankina ao atsimndrano izay tariany voangy rary manarivo radora-paraoelona fanjarary manana ary mamiery ravaly nomenjanahary nanome voninahitra nitondra ireo toromarika rehetra ho fiatriana ny fividianana teny an-toerana ny filoha ravaly manana marika filoha nasionaly ny antokotiko madagasikara no sady filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina ivondrona n'ireo antoko politika dimy. tao ihany koa ireo be ny tanàna amperinasa sy teo aloha anatin'ny komina 4 mandrafitra ny distrika anatsimndrano ary ireo mpikatroka ny fotony sy olom-pirenena maro na miseho fahavononana miaraka ny rehetra satria anatin'ny firaisankina no hery. fanandritra izay fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy sy nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida ao anatin'ny distrika Anatsimndrano mitondra ny anarany vovonana firaisankina izay dia nanome toromarika ny fotony andavirarina ny fiatriana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka isiny mangarahary ao anatin'ny fanarahana-dalàna ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina marika ravaly manana androany iando miaratiana sy mbola avatsara trano mitatra izay vaovao izay. teboka 20 ireo toromarika mila araina sy atao maika hiatriana ny fividianana solombavam-bahoaka ny 7 Mey ho avy izao ho an'ny vovonana firaisankina miaingy ny fotony ny fandavirariana ny asa rehetra ka mila ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena. voalohany dia atsangana ny sapan'ny firaisankina any amin'ny distrika io natao hoe section zany apetraka any amin'ny distrika amin'ny PV amin'ny fivirina manangana izy io sy ny listre ny membre de bureau ary tokony menso distrika ny CPC zany amin'izay fotoan'izay. ny faharoa dia atsangana aingana ny comité mpanohana comité de soutien isaky ny distrika sy ny commune. fahatelo omanina ny solitenan'ny candidat ao amin'ny CENI distrika sy ny CENI commune ary ny SRMV rehefa mivoaka liste officiale ny candidat liste officiale ny candidat moa dia mivoaka amin'ny 18 avril zao farafahatarana zany avoakan'ny CENI. fahaefatra omanina aingana ny olona ho tendrena ho trésorier de campagne araky ny lalàna io zany tsy maintsy ataontsika satria mitaky fangararahana ona araky ny lalàna ny fanjakana anatin'izay ka tsy maintsy manentsika trésorier de campagne amin'le fond de campagne ampiasaina. fadimy alaina eny amin'ny CENI district ny listre ny bureau de vote ary amarinina ny fisian'izy ireo matetika mantsy azay tamin'ny élection farany teo dia ao anaty liste le bureau de vote fa rehefa jerena tsy hita akory misy azy zany atao bureau de vote fictif ka anaovan'ny sasany PV fotsiny amenony ny vatony mazava anareo izy ka tsy maintsy zany alaitsika aingana any amin'ny CENI satria tokony efa mivoaka io liste ny bureau de vote io tamin'ny fin mars teo alaitsika zay amarinitsika isaky ny toerana misy azy ireny bureau de vote ireny. amarinina fa tsy mpanao politika na mpanao candidat ireo olona 5 teren'ny CENI ho mpikambana amin'ny bureau de vote. mpikambana amin'ny bureau de vote mantsy misy olona 5 raha ny lalàna dia milaza fa tokony neutre izy ireny zany kanefa matetika dia mpanohana poban'ny candidat membre ao tsy maintsy amarinanareo aingana dia aingana zay arovana tapitra ty amin'ny FIV. fahafito omanina reo olona roa ho tendrena ho délégué de vote na délégué de candidat moa filazantsika azy isaky ny bureau de vote ary 12 andro mialohan'ny fotoam-pifidianana moa zany tokony avy tany zay asa maika zany zay ho ataon'le bureau de section sy le comité de soutien zay zany no zavatra tsy maintsy maika ataontsika. olona roa izy ireo zany ray titulaire ray suppléant. fahavalo omanina diny zao programme propagande mandritra ny 2 andro sy ny olona ho mpanisa vato io le scrutateur zany dikan'izay dia zao 21 jours mantsy ny faharetan'ny campagne électorale amin'ity législative ty ka omanina diny zao zany ny programme de propagande tsy hoe akory le projet de société anao akory no atao fa le calendrier anaovanao propagande sy ny toerana misy azy dia tsy maintsy apetraka any amin'ny district zay ka zay tonga aloha ihany mantsy satria faharombana ny toerana maintsika zay tonga aloha any io tsy misy de omany ntsony ange atao hoe fa déclaration filazazy de campagne na filazazy apetraka fotsiny io any amin'ny district mialohan'ny fotoana zany manao anao rehefa avy eo.
omanina ny olona anaramaso ny asan'ny SRMV amin'ny fikirakarana mivokatra eny amin'ny district. Ny asan'ny SRMV dia tsy maintsy araha-maso, tsy maintsy arahantsika maso satria ao zalanda indray no manambombona zavatra ao. Ny ACC tsy anam-potoana mihitsy ijerena amin'ny bureau de vote tsirairay fa le vokatra avy any amin'ny SRMV ihany no amboarany dia vakiny. Ka raha tsy voarantsika maso ny asan'ny SRMV dia zay zany mety hiteraka osika sy alabato. Atsangana ny andromaso, anaramaso, zay ho tetika spaika angalaram-bato ataon'ny sasany miarosy mandrindra amin'ny fifidianana. Io le comité de vigilance tsy maintsy ampianakitsika io zany zay mila olona betsakitsika zay monsieur le président teo satria les sections tokony inclusive, tokony misy solo tena maro anatiny. Mila olona maro satria zay maro no basy. Mila olona maro nareo, na ho any amin'ny fokotany zany, na ho any amin'ny commune zany, na ho anivon'ny district hiasa kasika an'izay fanaraha-maso ihany koa ny SRMV zay. Fa raiky ambin'ny folo makaprofo zany ireo komity mpanara-maso ireo ary amin'ny tsy fanaran-dalàna sy le osika mety misy manao tatitra aty Foibe. Manomboka amin'ny 16 avril zao nivoahan'ny liste officielle ny candidat Tony Seri. Alohan'ny 18 avril izy io fa mety avoakany mailoka tokony mailomaitsika mikasika an'izay. Ary manomboka avy hatrany ny pré-campagne. Ny pré-campagne zany tsy mbola miteny hoe fidio fa fampahafantarana ny candidat eny anivon'ny commune ny resy ny fokotany ary manazava sady ny programme anasa ny candidat azo atao zany tompolasy tompokovavy ka tokony miezaka tsika anateraka zay. Fifidianana manaraka ny finitra demokratika no katsaina mba tena ivoahany safidim-bahoaka marina. Tsy maintsy atao ny fanaraha-maso ary mila manana porofo sy vavolombelona raha mahita tsy fanarahan-dalàna ka manao tatitra avetrany any amin'ny birao Foibe ho ny fanamafisany Flora Valomanana manoloana ireo paikady sy kajikajy maloto ny sasany atao. Tsy maintsy ataontsika zany zay fanarahan-dalàna zay. Tsy afaka manelingelina atsika ntsony reo rehefa avy eo satria misy atsika daholo fomba edivana amin'ny alabato zay velona laha ho atao ty. Rehefa mivory zany nareo manomboka zao dia tonga dia fantatra hoe reto re olona anamarina fa tsy mpanao politika na mpanoana candidat ny olona amin'ny bureau de vote. Misy olona zany fiditsika hoe nareo zany manamarina karaha zay izy tonga dia lazao satria zany tonga dia miteny iny any amin'ilay bureau Foibe zay manao taratasy makany amin'ny CENI dia makany amin'ny ACC. Ianareo CENI nareo ACC samy mahay tsika eto nareo manodikodina zay koa mahay manara-maso. Fa tsy maintsy arahana tsara ty, tsy maintsy arahantsika tsara ty ary tsy maintsy ho strict be tsika. Manomboka zao zareo manomboka mailomailo ho enjany ty raharaha ty dia fanampihevitra dia rehefa maheno vaovao nareo na maheno zavatra dia lazao. Zay hoe efa mahita zavatra anao dia lazao aingana nareo. Dia avy eo manatsangana vavolombelona tsika. Tsy azo ataokinanga ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka azy. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fanohanana ireo candidat rehetra ny Flora Valomanana ary anao laharam-pameana ny fiarovana ny tombotsoa iombonana. Iampitany amin'ny distrika Navaradrano kosa indray sika amin'ity lafim-baovao manaraka ity. Ao anatin'ny fitsipifehezany antoko direo candidat atolotry ny vovonana firaisan-kina fa indrindra natolotry ny antoko tiako Madagasikara no tohanany mpikatroka tima eny fotony. Nanamafy izany tamin'ireo mpikatroka ao amin'ny commune Ambohimanambola ireo candidat ny firaisan-kina any amin'ny distrika Navaradrano. Fanadiady ny Asin'Andre Malala sy Mano Randre Malala. Tsy misy afa-tsy ny toromarika avy amin'ny filomarika Valamanana Iririany no tsy maintsy arahan'ny mpikambana ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara eny fotony manoloana ny fiatrehana ny fifidianana. Ho fanamafisana ny toromarika nomena omaly dia nidina ifotony tao amin'ny commune Ambohimanambola androany ny candidat ny firaisan-kina ao amin'ny distrika Navaradrano sy ny prailista aminy nampafantatra izany. Ny toromarika omena ety fotony aloha voalohany indrindra dia ny fanarahana ny drafitra. Ao anatin'ny vovonana firaisan-kina tsika antoko tiako Madagasikara dia manaraka ny fepetra rehetra sy ny toromarika avy any amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Zay aloha zany dia misy ihany koa ireo rafitra maro samihafa ny distima moa zany araka ny fanapahan-kevitra filoha dia izahay no mitarika azy ato Avaradrano manomboka izao dia manaraka an'izay ihany koa zany tsika comtima rehetra manerana ny distrika Navaradrano izahay ihany koa zany no mameno toromarika rehetra zay ahafahana mametraka amin'ny paikady
ahafahana mandrobaka zany ny fandresena amin'ity fifidianana ho avy ity ary ny tanjona moa zany atao anatin'izy ity dia ny opodro zany hoe sombamboaka anankiroa no eto amin'ny distrika Navaradrano ary mba itsika firaisakina no hibatan'ny fandresenany zany sombamboaka roa izay atao anatin'ny distrika Navaradrano zany satria efa nisa zany taloha ary amin'izao fotoan'izao dia manana diditsika ndraikitsika rehetra atao anatin'ny distrika Navaradrano tiako Madagasikara ny ameriny indray an'izay zavatra efa lasa izay. Nampahafantarina ny sotenan'ny mponina ao amin'ny commune Nambomanambola Androany moa ireo candidat ny firaisakina natotry ny antoko-timy ho an'ny distrika Navaradrano. Ny Androany moa zany dia anisany zany fitetezana ndreo commune 12 atao amin'ny distrika Navaradrano ampahafantarana ndreo base naniny fotony zany ao anatin'ny antoko-tiko Madagasikara anay izay candidat napetraky ny Flora Valomanana hitondra ny lokon'ny vovona firaisakina amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka eto amin'ny firenena ity zany amin'ny 7 volana May ho avy izao dia mitety ireo commune zany zay manazava sy mampafantatra ny rehetra zany ity fotony ny amin'ny atao hoe safidin'ny flou ny nahatonga anay ho candidat manazava amin'izy ireo ihany koa mameno toromarika izay tokony ho fantatra sy tsara arahana ho amin'ny fanomanana izany fifidianana ho avy izany. Mbola hitety ireo commune 12 mandrafitra ny distrika Navaradrano ireto candidat ny firaisakina ao Avaradrano ireto izay tsy ahivina fa ahitana any Avitraina Andriamosa, Lohalisitra sy Jemira Andriantsoa laharana faharoa. Fa mihamaro kosa amin'izao ireo fikambanana sy vondrona manohana ny vovonana firaisankina amin'izao akatoky ny fanombohana amin'ny fampelezan-kevitra izao. Ho an'ny distrika Navaradrano nanapa-kevitra ny aradia amin'ny firaisankina ny fikambanana votatsika Sabotsynamehana na ny ASN. Fanampin'izay ihany koa nanapa-kevitra ny anohana tsy misy fepetra ny candidat ny firaisankina ao amin'ity distrika ity ihany koa ny Tanora Tima Avaradrano. Tatopavao ny Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala Atrany. Manomana tsy misy fepetra ny candidat ny firaisankina ny Tanora Tima ao Akadikely Ilafy. Ankoatra ny fampiraisana ireo tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena, tsy mijanona ambava fotsiny ny fanatrarana ny tanjona fa hiasa avy hatrany ireo tanora entina hibatana ny fandresena amin'ny fifidianana ho avy hoy ireto tanora ireto. Ny tanora tiako Madagasikara Akadikely Ilafy dia iray tsy mivaky ary manohana ny candidat natolotry ny Flora Valomanana izay mitondra ny fanevana vovona amin'ny firaisakina eto Avaradrano. Vonona ifanome tanana ampandany ny lista Tariany Andriamatoa Avitraina Andriamosa sy Jimy Randriantsoa atratrarana ny tanjona satria firaisakina no hery ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Sotra tokola. Beda be ny asa miandry fanetanana ny olona hifidy aloha voalohany indrindra dia fanetanana ihany koa anaramaso ny valim-pifidianana satria tena zava-dehibe ho an'ny commune Akadikely satria raha commune Akadikely manokana ny jerena dia atao anaty distrika dia izy ny commune ngeda indrindra ary be mpifidy indrindra dia sarotiny zahay amin'ny resaka hoe tsy fanarahan-dalàna surtout ny safidinay tsy tianay ho kitikitihana zany ka eo no andraikitra izay ho raisinay manaramaso amin'ny safidiny tsirairay avy aloha manarakarak'izay manentana ny olona hifidy zay zany zavatra tena miandry anay amin'izao. Ny fikambanana avotatsika Sabotsynamehana izay manana mpikambana anarivony dia naneho ihany koa ny fahavononany hiara-iasa amin'ny vovonana firaisakina. Fanapahan-kevitra noraisin'ny mpikambana taorian'ny Fivoriambe. Makasika ny fiatrehana ny fifidianana izay solombavam-bahoaka amin'ny 7 ny volana May taona 2022 ka tapaky ny be sy ny maro tatao anatin'ny fikambanana avotatsika Sabotsynamehana ny fanohanana ny candidat izay atolotry ny firaisakina dia tarihan'ny listra Andriamatoa Andriamosa Avitraina izay be ny tanàna ny commune Sabotsynamehana sady filompanorona izany fikambanana avotatsika Sabotsynamehana izany ko dia vonona tompoko ny fikambanana ao anatin'izany firaisakina izany ampandany ireo candidat izay natolotry ny firaisakina atao anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano. Rotona lasa namory an'ireto mpikambana rehetrareto nakana hevitra ireo mpikambana ireo hoe hiaraka amin'ny ty loko ty ve tsika, loko menamena tamin'izay, loko mangamanga, loko maitsomaitso
dia ny fanaraka dia hoe hiaraka amin'ny atoko tim zany ny fanarahana tamin'izany efa nanompoka ny asa zay tao anatin'izany vanim-potoana zany nitarika sy nandrindra nydroso tsikelikely tamin'izany fandrindrana sy fiarahana amin'ny atoko tim zany tonga le vanim-potoana ankehitriny tonga dia efa vonony zay rehefa aroso makany ny dia afaka herinandro eo zay dia amorony atoko tim zay miara-dia aminay fa androany aloha zay rery reto mandamina sy mandrindra efa vonony reto ho avy amin'izay zay miaraka amin'ny atoko tim sy ireo atoko maro natotry ny firaisakiny ireo tsy aivina fa akoatra ny fanohanana maro lafy tahaka izao dia hitsangana isaky ny distrika ihany koa ny rafitra vaovao ifondrona n'ireo mpanohana ny kandida ny firaisakina antsoina hoe section. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidian'iza hatrany dia firotsako fidiana ho solombam-bahoaka misy sa 17 no nolavy ny seni. Misy amin'izy ireo no natolotry ny vondrona politika firaisankina ary eo ihany koa no natolotry ny antoko politika Arema. Raha ny fanazavana dia nony tsy fandoavana ilay antobola 20 tapitrisa ariary no antony izao fandavana ny firatsako fidiana izao. Fanadihadiny Germain Nomenjanary sy Tairiny Aina. Antota taratasy firotsako fidiana misa 7 no nolaviny teo anivony voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Kandida misa 17 no nolavina ny firotsako fidiny noho ny tsy fandoavana ny antombola amin'ny fifidianan'io raha ny fantatra atrandy. Enina no fantatra fa antota taratasy ny kandida avy amin'ny vondrona firaisankina dia natao amin'ny distrikany Marivoay, Mahajanga faharoa, Vavatenina, Maheva tanàna, Lalangina ary Sambava. Kandida misa 3 kosa ho an'ny antoko Arema dia ny kandida tao amin'ny distrikany Antala, Tomasina ary Fianarantsoa. Raha tsy aivina dia isan'ny olana ho an'ireo kandida nandritra ny fanomanana ny antota taratasy ny fahazahoanan'ny taratasy antsoina hoe 211 bis sy ny bulletin numéro 3. Izao izany dia olana antombola no nandavana ny firotsako fidiny ireo kandida 17 ireo. Androany no namoaka io fanapahana io ny seni. Nolavina ihany koa ny fangatahany antoko Arema amin'ny fijerena ny fisoratana anarana nataon'ny OVEC tamin'ireo distrika 320. Ny talata 12 ny volana aprilo avy izao no fantatra fa amoaka ny lisitra feno an'ireo kandidana feno ny fepetra ny seni. Andrazana ny fivoaram-baovao. Tsy misy fampandrosoana vanina raha mare fara-pahasalamana ny mponina ao amin'ny distrika na ny firenena iray. Mare fara-pahasalamana nefa ireo zaza sy ankizy aty amin'ny boriboritany fahefatra. Ireo ray aman-dreny nefa tsy manana ny fahefana afaka mitsabo araka ny tokony ho izy ireo zanany marary. Manoloana izany indrindra no tohizana ny hetsika fizahan-pahasalamana maimaim-poana tetsy ilany vato izay niarahana tamin'ny Rina Randriamasinoro. Tati-baovao ny Asin'Andriamalala sy Manoa Randriamalala. Ny ankizy no hita fa marefo nandritra ny fizahan-pahasalamana nataon'ny mpitsabo teto ilany vato boriboritany fahefatra. Eo ihany koa ny fiasin'ny kankana be loatra sy ny fiakarany tosidra. Ireo no aretina hita miverimberina nandritra ny fizahan-pahasalamana maimaim-poana natao androany tetsy anivony boriboritany fahefatra. Raha mijery an'ireo olona ireo zany tsika androany dia raha tsika mahita fa olona ao anatin'ny tsy fahasalamana daholo ary tsy manana fahefana andeha anatona toeram-pitsaboana. Indrindra moa ny alafin'ny vidin'ny fanafody ankehitriny dia niezaka izay no manao tolo-tanana, miezaka izay midina etỳ amin'ny fokontany mitondra fahasalamana manakaiky ny vahoaka zany satria dia hita fa tena sahirana sy mijaly ny vahoaka ao amin'izay tsy fahasalamana izay. Dia mba mitondra an'izay tolo-tanana izay mitondra mpitsabo etỳ mitondra ny fanafody ihany koa izay ilain'ny mponina andavanandro moa. Indrindra ny aretina izay mahazatra ny olona etỳ amin'ny toerana tahaka itony dia efa miezaka izay mba hitondra an'izay mba hanala ny fahasahirana ny vahoaka eto amin'ity boriboritany fahefatra ity, indrindra moa eto amin'ny fokontany ilany vato sy ny manodidina. Mitety fokontany mihitsy izay izao, mitety fokontany. Efa nandritra ny asabotsy anaky efatra izay nanao an'izao hetsika izao. Dia isaka asabotsy zany izay no mitety fokontany, miovaova fokontany foana izay. Dia rehefa vitanay ny fokontany rehetra vao miverina any amin'ilay fokontany voalohany indray satria ireo marary ireo koa mila arahamaso ny fahasalamana, mila atao contrôle zany dia manao rotation ohatr'izay. Dia amin'ny manomboka izao zany tena ho ataonay fomba fiasa atao amin'ny boriboritany fahefatra mihitsy izao fizaha-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny vahoaka izao, zany hoe tsy hijanona mihitsy io na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana fa hitohy foana io mba ahafahana mahazo an'izay fitsaboana izay. Tena ataonay lahara-pahamehana aloha zany amin'izao dia ny tena manahirana ny olona
dia ny hoe ny olona zao maharary ny olona zao a tsy ampy sakafo a dia miezaka izay manohana ny olona satria raha vao tsy izay mihitsy raha vao tsy salama ny olona dia tsisy ninona azony atao ary dia tsy afaka mokatra tsy afaka hitady vola akory ary dia izay ny antony isafidianany manokana hoe raha anao hetsikitsika raha anampy ny vahoakytsika ndao aloha ny resaka fahasalamana mijerena miodina manerana ny fokotany rehetra amin'ny boriboritany faefatra ity hetsika fizam-pahasalamana mamaimpona ity ary tsy maintsy aray maso ny fahasalamandreo tonga an-tsabo tena hetsika efa natomboka tao anatin'ny sabotsy efatra izay niarahana tamin'ny kandida Rina Randriamasinoro. Raha ny fizam-pahasalamana nandalo teo amin'ny contrôle aloha dia tena nisan'ny songadina tsy aretina ateraky ny tsy fahampitsakafo zay ny tena be dehibe mandalo amin'ny ary ny tena mampalahelo fa any amin'ny zazakely ny tena ahitana an'le izy dia iny tsy fahampitsakafo iny zany a miteraka aretina fivalanana satria misotro rano maloto le olona miteraka aretina fivalanana satria maloto daholo ny zavatra hoan'ny rehetrarehetra misy kakana daholo le zazakely rehetrarehetra marary le zaza satria tsy ampy sakafo ny reniny zay ny aretina sekely andalo teo amiko loha hatreto dia ny fiakaran'ny tosi-dra koa anisan'ny be dehibe koa tao satria hitanao zany fa tena hoe olona miady amin'ny fiainana le vahoaka. Ankoatra ny fizam-pahasalamana dia nahazo toana ara-tsakafo ihany koa ireo tsy salama ka tonga an-tsabo tena teto. Fatalohany taona 2024 nisy an'izany fisarahan'ny mpahefana na ilay atao hoe séparation de pouvoir teto ho ny administrateur civil Tabera Randriamanantsoa. Fisarahan'ny mpahefana mpanao tanteraka sy ny mpanao lalàna ary ny fitsarana. Ankoatr'izay, nambarany Tabera Randriamanantsoa fa tsy mitombona ny filazana fa mpandroso any Madagasikara ny fahazon'ny mpitondra maro anisy eny anivon'ny antemera-pirenena. Porofo mivaingana hoy izy ny niainan'ny malagasy nandritra izay 5 taona izay. Fanady adiny Germaine Menjanary sy Tairiny aina. Tsy misy fisaraham-pahefana eto Madagasikara. Ny fahefanam-panatanteraka, ny fahefanam-panao lalàna, ny fahefam-pitsarana dia samy eo ambany vahoiny ny baikony Rajoelina avokoa. Etsy ankilany, tsy mafeny tena asany ankamarony ankehitriny, ka tsy mahafantatra izany fisaraham-pahefana izany akory. Miandry baiko dia manatanteraka. Manana anjarandraikitra lehibe eo amin'ny fiainam-bahoaka ny député, ny antenimera-pirenena izay fahefana mpanao lalàna. Mampanatanteraka nefa ny zava-misy ankehitriny satria aina ho betsaka ny député tsy mafeny asany sy tsy mahay mamaky teny akory kanefa ho tonga eny amin'ity androm-panjakana ity hoy Tabera Randriamanantsoa. Ary le député koa député sy mahafantatsy rôle ny député tena débat be m'Assemblée nationale io loi de finance io intelo miverina io zay volany tomany misy hitantely zay volany fa amizao ne tsisy anjary zay tonga androany maraina ny loi de finance raha riva dia sangatanga zay raha sy fantatsy député akory ny zavatra anatiny ka rehefa avy amizay le fionana amin'ny gouvernement avy eo lalànay sy vita agnano ka anao sy hitanao tao amin'ny loi de finance tao ne ity rubrique ty agnanovagna lalana ohatra zao tokony edianao tao ity ene mampiakatra vidinetagna ty ho amin'ny vahoaka ty raha ohatra ka laninao zany sy hitanao akory dia député mpanangatagna agnaranao satria sy hainy misy fa ny atahorana amin'ity mety misy député sy mahay manoratry misy olana misy satria député manambola fotsy izy manana 100 millions izy manao businessman na manoratry na mamaky teny sy hainy zay faragnan'io Assemblée nationale sy ary anahirana zany ohatra ka député sady tsy mahay mamaky teny sy mahay manoratra dia ino ataonao ao zay lalàna dia asagatagna zay ilagna anazy ary zay ny objectif ny fitondram-panjakana ty izy daholo bato amin'ity firenena ty omeko andraikitra mba hahafahaky vahoaka ho bato koa zay ny politiken'ny Rajoelina. Raha vahoaka tonga saina tsy ametraka fitokisana intsony amin'ireo député amin'ny antokony fitondrana intsony. Tsy marina velively mantsy ny filazana fa ny fananany mpitondra maro anisa no mampandeha ny asa ho an'ny vahoaka. Hita porofo izany tao anatin'ny 5 taona lasa any fanjakana ny maro anisa saingy tsy misy nampiova ny ady atrehan'ny vahoaka malagasy izany ary vao maika aza ny amafy ny andavanandro ny isam-batan'olona. Zay revo ny fidinao mba olo mahafantatsy ny rôle ny député mahino ny asan'ny député député re sy mpanao lalagna député re sy mpanao école fa mpanao lalagna io lalagna io zany
laniny dia misy fitraikana amin'ny vahoaka fa sy hoe anao propagande député dia hoe ataoko ny barragenareo ataoko ny lalagnareo zany balao azy fa gnany député zery ny loi de finance izery ny projet de loi ao amin'ny assemblée nationale zay misy fitraikany aty amin'ny vahoaka raha mpiariny lalagna ilay fomba fitaizana politika nanomboka ny taona 2024 no isan'ny nanimba ny fanaovana politika teto amintsika politika ny vola fa tsy foto-kevitra no manjaka seza no lasa lahara-pahamehana fa tsy hiasa ho an'ny vahoaka tsy mahagaga raha mihasimba ny firenena ankehitriny ka zary vile antsaona ny fisaraham-pahefana satria ny atao hoe politika no tsy hainy manam-pahefana amin'izao ka zary fitaovana anaparam-pahefana ny fahefana izay nampindramy vahoaka azy ireo ho hiatrany ny fanazavana ivadika tanteraka eo amin'ny lafim-baovao mahakasika ny sosialy kosa indray isika mitsipaka maron-drandro ny fandoavana antsika isam-bolana any amin'ny SMGD ny fikambanan'ny mpivarotra etsy Andravoahangy vola tsy toko tsy forohana no takiana amin'ny mpivarotra iray eo anatrehan'izany ka angatana izy ireo ny andraisan'ny komuna Antanana ny fandoavana antsika amin'ny sarany 500 ariary isan'andro fanadediny ando miaratiana simbola avatsara mandeha ny feo fahavadika aloha isam-bolana any amin'ny SMGD ny abatsenan'ireo mpivarotra eto Antananarivo renivohitra nampiaka-peo malonjany ary nanindry mafy ny fikambanan'ny mpivarotra etsy Andravoahangy fa manohitra ary mitsipaka izany 500 ariary isan'andro izay andreketan'ny komina Antananarivo renivohitra no takin'izy ireo fa tokony averina fa tsy ny fakana vola miompampana ataony tsy miankina le biometrika dia arivo ariary mety aloha fa raha le isan'andro dia arakaraky ny abiantsena 500 antsena ray dia iny ny takatray fa satria tsy takatray le arivo ariary dia zay ny andavanay any mora mitambatra konko iny dia tsy mety aminay fa mavesatra aminay zay tsy mandany fandaminana fa kosany no nefa zavatra iainanay hatramin'izay no angatanay mbo iainanay foana tsy hoe ny fanatsarana ny ratsy fa noho ny fahefambidinay mpivarotra amin'ny alalantsena zay tsy misy tsy ohatsy ny taloha zao ny tsena fa efa memitontonga na fahefambidin'ny mpividy petsena zany dia tsy zakanay mpivarotra trony raha ohatra ka mbola hitombondray any mety hoe sarany abatsena ho alohanay mpivarotra miatrika tanteraka ny vola metrisa ny-tokantrano io fanapa-kevitra tsy mijery tombotsoa ny mpivarotra io hoy ny fanazavana 500 ariary isan'andro aza mila tsy ho hitan'ny mpivarotra iray malona ny tsy fisian-tsena ka tsy azo ekena nandoavana vola be isaky ny farany volana araka ny eritreretiny ny sasany atao satria zany raha misy zany fotoana tsy varotanay ohatra hoe misy marary na misy raha-pianakaviana tsy maintsy ale dia tsy maintsy voatery foana zany zay hoe andohan'le isam-bolana ety aminay koa zany moa ny tsena amin'izao tsy dia tena misy satria nohanina isan'andro dia tafina isan'andro fa ny anjehana versemen'olona etsy andany ka raha mbola ampiana zany isam-bolana zany zay dia tena tsy mety aminay ilay izy ary lafinay marin-drano mihitsy le hoe fandaovana dike isam-bolana eto amin'ny tsenana Andravoahangy dia isam-bolana zay ny ampandaovana zany dia tsy vitanay zany zay olona mamelon-janaka ny ankizy mianatra manofa trano tsy vitanay ilay izy manodidina ny arivo ireo mpivarotra amin'ny tsenana Andravoahangy ary miray feo amin'izao fitakiana izao tsy anaiky mora foana ny endrika fanapitrina ny mpivarotra izy ireo ny fanamafisana raha nanao itsika andalambe hitolakandro eo amin'ny lafim-baovao ny finoana kosa indray mankalaza ny santelo volana ny fileovana 67 hectares eo anivon'ny fiangonana Luterana Malagasy naharitra 5 andro ny fanatanterahana izany nanomboka ny alarobia lasa teo ka ho faranana amin'ny fotoam-bavaka lehibe etsy amin'ny FLM ambavahaditokana izay atao rapitso tadi-baovao ny Germaine Menjanary sy Tahiriniaina izao avy mba anana ny fiainana sady anana ny be dia be jaona toko 10 andininy 10 no teny faneva entiny fileovana FLM fito amby 80 hektara mankalaza ny isantelo volana izay tenterahina eto amin'ny fitandremana ambavahaditokana itosy miditra amin'ny andro 15 ny androany ka ny fampianarana soratra masina tamin'ny alalany io teny faneva io no natao isan'ny fampianarana novoizina ihany koa nandritra ity fivoriana ity no hoe Jesosy no mpiandry tsara hiavaka ny fambaranana rampitso mandritra ny fotoam-bavaka lehibe satria isy zazafito ho atao batisa raha iamandreny resy lahatra nandritra ny tafika masina nataon'ny fiangonana ny alarobia nanomboany ity isantelo volana ity no nanolotra ireo zanany raha ny fanazavana ity programme ty zany isantelo volana mandritry ny 5 andro tamin'ity fotoana ity zany nafinatra le satria nanomboka tamin'ny alarobia teo dia tafika masina naneran'ny tanàna manontolo teto ambavahaditokana commune zany
dia navitana ny teto tokantrano maro. Ny alakamisy moa dia ny vehivavy rehetra ny teto, dia ny zoma kosa dia ny mpiasa-piangonana rehetra ny teto. Androany zany dia sabotsy dia ny sampana rehetra atao anatin'ny fileovana no miara-miangona sy miara-manatanteraka ny programany mandritra izany isa 3 volana izany. Ny famaranana lehibe moa dia rapitso alahady 14 avril dia faranana amin'ny fanasan'ny tompo, kanefa ny vaovao mahafaly dia ny hoe misy zaza 7 atao batisa vokatry ny tafika masina. Dia atao batisa amin'io zany ireo olona zay voangona nandritry ny tafika masina zay natao nandritry ny alarobia. Dia ampifaliana moa no andraisan'ny efalema sy ny fitandremana mba havaditokana nisa 3 volana amin'izao. Fa eto mba havaditokana koa anatin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fanamboarana, ezaka fanamboarana trano. Mahafaly tamin'ity taona ity tamin'izao zany vita ny altara andraisana ny isa 3 volana. Kanefa ny zany aza mbola be dia be ny asa. Ao ny fandalorana mbola tsy vita, ny carreau ety ambany mbola tsy vita, varavarakely rehetra mbola tsy vita. Dia ilaina fifanohanana sy fifanampiana avy amintsika rehetra izay tsara sitrapo sy natsapa ny fitahinany men'Andriamanitra azy dia afaka manampy ny efelema mba havaditokana amin'ny fandraisana anjara amin'ny famitana ny tranon'Andriamanitra. Tsara ny manamarika fa misy fitandremana enina ny fileovana 720 hektara. Etsy amin'ny fiangonana Loterana ambavaditokana avokoa ireo zanaky ny fitandremana ireo no hanao fotoam-pivavahana lehibe. Ankoatry ny batisa dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay amaranana io fotoana io ho ihany ny fanazavana. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray dia mahaliana ny olona ary efa mihabetsaka ireo resilahatra amin'ny soa azo amin'ny fanaovana sy ny filalaovana ny taranja échec. Tsy mifidy taona izany fanahatra amin'ny zaza madinika na ireo efa mahazoazo taona dia afaka milalao échec avokoa. Tanterahana androany moa ny tournoi Grand Prix teo amin'ny taranja échec natao teny Antsahalova androany ary haritra rapitso izany. Tanjona ao anatin'ity hetsika ity ny ampiroboroboana ny taranja échec manerana Madagasikara ka hipetraka amin'ny toerana sahaza azy izay taranja échec izay. Tato-baovao ny Ando Miaratiana sy mbola afa-tsara. Manana olona ary manan-karena taranja ara-panatanjahantena maro i Madagasikara. Mivoatra tsikelikely ary hita ho manana ny anjara toerana ankehitriny taranja échec izay ankafizin'ny maro amin'izao vanim-potoana izao. Tsy eto an-toerana ihany fa efa manana olona afaka mitondra ny volonam-pirenena any ivelany ihany koa ny malagasy eo amin'ity taranja ity. Misy ireo karazana fifaninanana fanamampiroborobony ny taranja échec, anisan'izany ny Grand Prix izay tontosaina androany sy rampitso. Tafiditra anatin'ny hetsika fanampin'ireo liga manerana nosy amin'ny fampitaovana azy ireo ihany koa izany. Efa discipline izy io, discipline sportive, izay nefa dia mametraka ihany koa afaka milalao ny rehetrarehetra. Dia hoentinay amin'izay fotsiny ilay izy hoe atsonay ireo olona izay ataonay hoe milalao eny amin'ny moron-dalana na any an-trano na any amin'ny fety isan-karazany hoe andao hivondrona hilalao mba ho fampandrosoana ny jeu d'échec. Ary eto iresaka ny tanjon'ny Grand Prix manokana, ny tanjona araka ilay niteny hoe fampiroboroboana ny participation an'ireo olona nanao ireo nanisy participation dia ho alainay ireo ary hividiananay matériel satria izay ny manky eto Madagasikara dia hozarainay amin'ny ligue paritra sy ireo participants tsirairay avy fatra sy eto Analamanga ihany koa rehefa tonga ny fotoana afaka fotoana fohy izany. Misy mpifaninana roa ny taranja échec ary maritra ho iray mahery ny lalao iray arakaraka ny fahaizan'ny mpilalao. Tombotsoa maro no azo avy amin'ny filalaovana échec eo amin'ny olombelona iray. Maro ny tombotsoa azo raha ho an'ny zazakely izy dia manampy azy amin'ny fianarana amin'ny fitadidiana amin'ny resaka raisonnement sy stratégie. Raha ho an'ny olona ataoko hoe efa ao anatin'ny fahamatorana kosany dia mandeha any amin'ny resaka hoe ahafahany mampianatra azy eo amin'ny fiainana zany mba mandinika ilay olona en face-na situation anankiray. Tsy voatery hoe tsara foana situation fa na ao anatin'ny situation sarotsarotra dia ny jeu d'échec forger izay lazako azy amin'ny teny vahiny ny esprit sy ny raisonnement ny olona anankiray dia tena mahafinaritra ilay izy. Efa 17 ireo nisoratra analana ka nandray anjara tamin'ity tournoi Grand Prix andiany faharoa ity. Nozarana 4 arakaraka ny sokajy taona ny fifaninanana. Ankizy 7 taona no zandriny ary misy zokiolona mananika ny 20 taona no mifaninana amin'izany. Ankoatra ireo mpianga échec eto Analamanga, saika nahatonga solotena ihany koa ny avy amin'ny faritra maro manerana nosy.
tsy hijanona treo ny etsika fa itoyany amin'ny faritra hafa ho ny mpikarakara azona manomelanja sy mampiroborobo ny taranja échec eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray fa irano ny mponina ny avaratry Gaza amin'izao fotoan'izao. Simba avokoa ireo fantsona sy ireo toerana mamatsy rano any toerana vokatry ny ady. Ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany tanteraka nefa ny any toerana ka maro amin'ireo mponina no misedra tsy fahasalamana sy lazona aretina noho izay tsy fahampindrano izay. Mitohy hatrany kosa ny fanampiana ara-tsakafo avy amin'ireo firenendehibe ho an'ireo mponina ao Gaza. Tadi-baovao sy fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Miatrika tsy fampitsakafo mahery ny mponina ny Gaza amin'izao fotoan'izao na dia mitombo tsikelikely aza ny fanampiana maha-olona avy amin'ireo firenena hafa avy any ivelany. Manomboka manana ny sarotra ihany koa ny fisitrahana rano fisotro madio sy ampiasain'ireo mponina ao Gaza noho ny fahasimban'ireo fantsona mamatsy rano ho ny firenena mikambana. Ambony dia ambony nefa ny maripana ao amin'ity faritra ity ka miteraka voka-dratsy maro amin'ny fiainan'ireo mponina any toerana ny zava-misy. Vokany, marobe ireo marary noho izay tsy fisitrahana rano fisotro madio izay. Any avaratry Gaza tena ahitany olana goavana io ary sarotra kokoa mampiditra ireo fanampiana avy any ivelany ao amin'ity faritra ity noho izy potiky ny darika bomba vokatry ny ady eo amin'ny Israela sy Hamas. Dia iny vaovao iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny namarana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny MBS ny fandaharana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Everything Everywhere all at once kosa no aranao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Makasitraka anao ny araka aminay hatramin'ny farany. Mame fotoana anao ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.